Izay efa ampitazavatra ianao na ihany koa anazava zavatra amin'ny teny anglisy dia andao ho ampiasaina indray ireto teny ireto. Voalohany dia ny lie. Raha ataontsika amin'ny teny malagasy moa izy ireto dia midika hoe ohatrany na tahakany. Example, learning English is like learning to ride a bike. It takes practice. Izany hoe ny fianarana teny anglisy dia toy ny fianarana mitondra bisikileta, mila fanazarana zany. Faharoa dia ny sword-like. Izany hoe sort of natambatra lasa sword. Tovy amin'ilay teo ihany dikany. Waking up early is sort of like having extra time in your day. Izany hoe ny fifohazana maraina dia toy ny hoe manana fotoana fanampiny ianao mandritra ny tontolon'andronao. Fahatelo farany dia ny kind like. Kind of sy like lasa hoe kind of like. This soup is kind of like the one mom makes. Izany hoe ity lasopy ity dia mitovy amin'ny ataony neny. Dia izay indray no lesinantsika androany ampiasao ireo rehefa ianao manazava zavatra na ihany koa mampitazavatra amin'ny teny anglisy.